raha omalino ny nametraka izay fepotona 27 ora izay ny sindikany mpampianatra Pikaroka sy ny Pikaroka mpampianatra sampana Antananarivo dia androany dia namaly avy hatrany ny ministera voakasika dia ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiosy ary ny fanazavany gaga ihany amin'le zavatra hoe mbola misy fangatahana no grève 72 heures zao mantsy mba tany misy lalàna ihany ty Madagasikara ty ary olona manam-pahaizana no mifampiresaka satria olona manam-pahaizana zay mpanabeny amin'ny fampianarana ambony raha nyresaka no resana zany hoe trans na resaka euro complémentaire izany dia efa ny fampiresana tato ministère zany niaraka amin'ny bureau national sy ny section Antananarivo ary efa mifanarahana zany fa a première tranche ihany no aloha efa samy nanaiky izay teto manaraka izay koa tamin'le sitina hoe ataony zareo teo io zany dia efa nisy resaka koa zany fa zavatra atao sini miaraka ministère sy ny bureau national section Antananarivo fa zavatra miandry amin'ny 2018 zany efa nifampiresahana hoe ahoana ny antsiprieny rehetra momba an'izany ka eto dia gaga izahay tena hoe olona manam-pahaizana sy olona dehibe ny fampiresaka teo dia tapitapika eo dia hoe hanao grève indray momba ny zavatra efa mifampiresahana ka toy izany koa ny solotena ny section ny Tuléar dia omalinomalino ny resaka taminay ary rehefa ny fanazava teo dia hoe tena raha resaka heure complémentaire zany miohatra amin'ny zavatra rehetra zay efa nahazo ny mpampianatra Pikaroka eto Madagasikara zay mbola tsy mivavahana eto fa voatery mahavahana zay rehefa tonga ny fotoana sy ny statut particulier fananany dia ohatrany mila voatsiary ihany ny section Antananarivo satria ny bureau national no décrété grève fa tsy section anankiray